Mitaky ny amoahana tsy misy fepetra ny député Sylvestre nimponina any Vangaindrano. Izany ny zavatra nalaza koa dia hozarintsika any mikasika an'izay sy ny hafa manaraka izay tokony hozarena ato anatin'ny ity video ity. Fa mialohan'ny hirosontsika amin'ny tena votoatin'ny resaka ataontsika ato anatin'ity video ity dia mbola manasana foana ny hiabon'ny chaîne, indrindra hametraka ny commentaire ary hanesy like ny video ihany koa. Zay oary Noela andeha ary hataontsika izany zava-drehetra izany mialohany hanombohantsika amin'ny tena votoatin'ny resaka izay ataontsika. Anisan'ny tranga anankiray izay tena nisongadina moa ny tany Vangaindrano. Vangaindrano dia nirefidrefitra ny lacrymogène tany Vangaindrano nandritra ny fihetsikehtsehana nataon'ny mponina ho fitakiana ny hamoahana ny député Mavitara Sylvestre. Mitaky ny amoahana tsisy fepetra ny député-ndry zareo Mavitara Sylvestre moa ny mponina any Vangaindrano, ary anisan'ny nanao fanamarihana moa ifanerisoa herinaviny hoe ampitsahivina fa nogadraina io candidat io noho ny antony tsy mazava ary tsy aradrariny, noho ny fanosehana ny candidat ny Ravatomanga tany no antony izao ho ifanambarana sy ny fanamarihana izay nataony fanerisoa herinaivo. Mbola lany soa amantsara ihany anefa izy ary dia io takin'ny mponina hamitsorana azy io. Izany ny zavatra nisongadina tany Vangaindrano sy zavatra izay tena nalaza. Tena ampahamarinana sy ampahitsina tokoa no ilazana fa hoe tezitra mafy ny antesaka ao amin'ny distrikany Vangaindrano ny mbola tsy amitsorana ny député Mavitara Sylvestre ka dia izao nidina andalambe izao. Efa niantso ny zanak'ampelezana antesaka manerana ny nosy ireo ampanjaka sy ny olobe rehetra ao an-tanàna mba hiaraka hiombona amin'ny tolona izay ataony izy ireo. Tsy adinon'izy ireo ihany koa tamin'izany ny zivany toy ny Betsileo, Antandroy ary Makoa hosahatra ny toe-draharaha raha izao no mitohy. Misy ihany koa ny solon-tena izay nantsony OMC ka andrasana ny mety hotohiny ity raharaha ity koa dia izay ny zava-nisy tany amin'iny faritra Vangaindrano iny koa dia zarainay ato anatin'ny ity chaîne ity. Mafana de mafana mo ny resaka ity député Mavitara Sylvestre ity ary raha araka ny heno sy araka ny niparitaka dia hotsaraina amin'ny talata ny fangatahana fahafahana vonjimaika. Hotsaraina amin'ny talata 7 Jolay 2024 amin'ny 20 ora sy sasany maraina ny fangatahana fahafahana vonjimaika na hoe liberté provisoire any solombavambahoaka voafidy tao Vangaindrano, tsy iza moa izany fa Mavitara Sylvestre na hoe Tara. Araka izay efa nolazaiky tetsy aloha moa dia nisy ny etsika andalambe nataon'ny mpomba any ity solombavambahoaka ity mitaky ny hamoahana azy amponja ary ho afaka handray ny asa mahasolombavambahoaka azy. Raha tsy ahivina kely ny zava-nisy dia Mavitara Sylvestre moa dia voatana any amponja vonjimaika tao amin'ny fonjany Antanimora, Antananarivo ny 8 Aprila 2024. Ny 4 Jolay 2024 nivoaka ny didy famonjana azy 5 taona sazy mihatra, 5 taona tsy mahazo manao asa ampanjakana, 3 taona tsy mahazo manao politika ary mandoa ontra 220 miliara ariary. Nanao fampakarana andravana ny didy mo izy ka natany amponja aza izy dia nekena hatrany ny filatsahako fidina satria miantona tsy mbola mahatra ny didim-pitsarana ary nambarana HCC ho lany solombavambahoaka voafidy tao Vangaindrano izy ny 7 Jona 2024 lasa teo. Ny zavatra izay tena anisan'ny nahasorenan'ny maro moa nandritra io fitakiana ny hamoahana député Mavitara Sylvestre io dia nipoaka ny lacrymogène tao Vangaindrano. Araka izany dia be dia be ny olona tezitra ka tsy nahatana nanoratra ny fanehoan-kevitra tao anatin'ny tambanjotra manoloana io fipoahan'ny lacrymogène tao Vangaindrano io. Mialohany idirantsika amin'izay fanehoan-kevitra ny olona be dia be izay tezitra manoloana io fipoahan'ny lacrymogène io dia tsara ny mampahafantatra fa anisan'ny sary izay nasehony ireo olona nidina andalambe moa ny hoe antaisaka tsy mandohalika. Hitantsika amin'ny ireto pankarta izay noentin'izy ireo reto misoratra fa hoe antaisaka tsy mandohalika andala vao miresaky. Izany dia anisan'ny sora-baventy izay noentiny izy ireo nandritran' izany fitakiana ny hamoahana député Mavitara Sylvestre izany.
Maro ka tena maro ny olona tsy faly ka namoaka ny fanehoan-kevitra toy ny ity namana anankiray ity zao dia toy izao ny fanehoan-kevitra izay nataony. Avoa le olona firifiry nanao zavatra tsy nety teto ka naninona miriaria ry bombo sosety sy ny sisa hoy fanehoan-kevitra ity namana ity. Raha izany resaka bombo sosety izany dia tsy misy tsy mahafantatra ny mikasika izany raha mbola olona mpanara-baovao satria anisan'ny tena nalaza mo io tranga anankiray io ka nampoariny ity namana ity tamin'ny tranga bombo sosety io fitakina ny hamoahana solombavambahoaka Sylvestre Mavitara io. Hoy ity namana anankiray ity anefa dia nilaza izy ny hoe lazaina manko izy fa nanao détournement dia nogadraina 5 taona notambazana nanao irimara fa izy tsy nety dia ireny no tohiny hoy fanambarana izay nataony ity namana ity rehefa naneho ny fanehoan-keviny nanoloanany io tranga malaza ny amin'ny fitakianany hamoahana député Mavitara Sylvestre io. Be dia be ary tsy hary voatanisa daholo ny zavatra izay nitamberina tao an-tsain'ny malagasy nanoloanany io fihetsiketsehana izay nataon'ny mponina tany Vangaindrano io. Ity namana anankiray ity dia le écran plat aza lany député hoy fanehoan-kevitra izay nataony. Izany trangana écran plat izany dia tsy ho lazaina amintsika intsony fa efa iaraha malala sy iaraha mahafantatra. Fa ity pejy anankiray ity dia somary hafa kely ny fanehoan-keviny manoloanany io fihetsiketsehana izay ataon'ny mponina any Vangaindrano io indrindra ny fitakiana ny hamoahana ny député Mavitara Sylvestre. Ity pejy ity moa dia mitondra anarana hoe serasera mada hoy fanambarana izay nataony sy ny fanehoan-kevitra izay nolazainy. Nogadrainy Rajoelina sy Ravatomanga ny député Mavitara Sylvestre. Lany soamantsara izy kanefa nosakanana tsy mila volomboasary ny antaisaka avoa ny député Mavitara Sylvestre. Manainga ireo havana namana ary vahoaka manana havana nogadrainy Rajoely mba hivondrona amin'ny ireto hoy fanehoan-kevitra ity pejy mitondra anarana hoe serasera mada ity. Ary tsy nijanona teo ny fanehoan-kevitra izay nataony fa mbola nitohy ary toy izao nitohy ny fanehoan-kevitra izay navokany ity serasera mada ity. Ireto zandary sy polisy manaraka baiko avy amin'ny Rajoely koa no mahatonga korontana toy izao. Ahina hisy akony amin'ny vady aman-janakareo zandaro mpamono olona ireto io zavatra ataony io hoy fanehoan-kevitra ity pejy ity. Somary nahagaga ny maro sy nanaitra ny maro tokoa ny fanehoan-kevitra izay nataony ity pejy mitondra anarana hoe serasera mada ity satria somary hafa kely amin'ny fanehoan-kevitra n'olona rehetra ny fanehoan-kevitra izay nataony. Zay ary ny mikasika ny any Vangaindrano antaisaka tsy mandohalika resaka député Mavitara Sylvestre. Hajanona antsika koa ny mikasika an'izay fa ny hamaramparana antsika ny video antsika ato anatin' ity video anankiray ity dia ny hitantsika amin'ny ireto sary ireto. Ireto sary hitantsika ireto moa dia any Amorondava, iray amin'ireo toerana fizahan-tany malaza sy mahafinaritra indrindra any Madagasikara. Koa dia mahafaly anay ny mizara izany ho anareo rehetra mpanaraka an'ity chaîne ity fa tena mahafinaritra tokoa ireto toerana ireto. Raha sendra malalaka ianao dia mba tsy dio reny tanàna fa tena mahafinaritra tokoa ity toerana ity. Zay koa moa ny namarana ny video antsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo navita ny hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo hatrany ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka misesisesy ato. Zay fa tsy ataonay lava ny resaka hametra beloma izahay ody izahay saodia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy velomo.